Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasina mpambolana no ianona amintsika amin'izao fotoanandro izao a. Faly dia faly mihitsy indray miaona aminareo rehetrarehetra izay tratrantso eto indray amin'ity androany ity. Dia amin'ny fifaliana lehibe ny rabako anareo a izay miaraka aminay eto androany a. Raha nambavy Erika Raky sy nambavy Sandrine Erika no ohatry ny hitako niditra teo angamba voalohany a. Mirabana rehetrarehetra. Anabavy Ralatojo a, Ranabavy Tina Rakotoarizaka, Erika, Sandrine, samy Sandrine Erika moa zany, samy Erika. Lalatahiry Mario, Anabavy Rodine, Anabavy Jaotina Tafita, Bea Marie, Marijo, Berta, Normalala Seno, Iaja, Tahintompy Asina Ranevoarson, Mioraka, isika rehetrarehetra izay miaraka aminay eto androany. Amin'ny fifaliana no erabanantsika rehetrarehetra ary tena hoe faly be mihitsy mahita anareo ary dia ny fiadanany tompony eo amintsika tsirairay avy dia ny fahasoavan'Andriamanitra anaraka antsika rehetrarehetra anabaviaina tahiny Jesosy. Dia raha misy eto androany vao miaraka aminay a dia tonga soa ianao ary za teteny aminao mihitsy hoe tsy diso adresy ianao raha tonga eto raha sendra mitady fampahirezana ianao a sendra mitady haim-panahy ianao a misy zavatra mety mampitaitaina anao lalovanao rapitso a misy zavatra tena tsy mampandry ny sainao mihitsy a dia tsy diso adresy ianao fa ato amin'i Jesosy ny hidavantsika vahaolana amin'izany rehetrarehetra zany ka dia tonga soa isika tsirairay avy. Nareo izay efa paketo koa moa Ranabavy Roly, Ranabavy Jenny, Mioraka dia ho tahin'Andriamanitra daholo anie isika tsirairay avy a. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia mirabana Ranabavy Olon-Garanoso a. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia andaontsika aloha hivavaka ho an'izao fandaharana izao ka andao a mampandrotsika ny nabavintsika Lovasoa Vatsika Koety a izy a no hivavaka ho an'ny fandaharana. Nefa moa tsy eo izy a raha Latojo a no andao tsika hivavaka ho an'ny fandaharana amin'ity androany ity. Dia andao raha Latojo hivavaka fanomboana ary amin'izao fotoana izao. Tena tompo raha Latojo. Dia faly miarabantsika rehetrarehetra indray ny tenako aminaran'i Jesosy a dia tahiny tombontsika koa tsika tsirairay avy manona ny fiadanany tompo hanapaka amintsika tsirairay avy dia araka hivavaka ary tsika nomboantsika amin'ny fotoana. Ry Andriamanitra rainay eo misaotra betsaka Andriamanitra fa vita indray ny tontolo andronay mpandresy indray anay Andriamanitra, maro ny sakatsakana, maro ny zavatra rehetrarehetra izay nilalovanay androany Andriamanitra, mety taona nisy aretina na somary hoe reratreraka akivily fa izao Andriamanitra tonga soamantsara eto anay kotiny nandresy anay satria tonga eto Andriamanitra dia ahery lohalika malemilemy ampahirezinao indray tanana miraviravitra tena atrakanao indray Andriamanitra satria tonga eto amin'ny fotoana eto amin'ny fanatrehanao Andriamanitra dia mangataka anao izay Andriamanitra, mangataka ny herinao izay manatrehana feno eto Andriamanitra fa ianao fanteny fa na misy roana telo mivory amin'ny anarako dia atao voany dia eto ianao Andriamanitra manatrehanay tenena Andriamanitra fa vonona ianao anao, vonona ianao anay mpanomponao. Dia tendreo Andriamanitra ny lelany izay hitondra ny teninao mba tena ho sabatra roa lela tena hipaka ty aminay tsirairay avy dia ny devoly sy ny asany rehetra tompo dia ngany tsy hanakery tsy hanampihafana tsy afaka hitsaingo na dia voray afafeto ary Andriamanitra fa tena hoe hilatsaka ponay ary tena aniry avy 10 eny avy 100 eny anatinay novo ny teny izay afafinao Andriamanitra amin'ity andro androany ity. Dia rakofy ranomasina Andriamanitra connexion anay mba handeha somatsara dia misaotra ray masonao noho ny fitiavanao anay dia izay ny andalana Andriamanitra dia noho ny anafaingana ny diany mbo tonga somatsara eto izy hiaraka hifampahery aminay eto dia voninahitry ny tompo teo anao rery any fisandratana teo anao rery any koa. Halleloia, tiana ianao Andriamanitra. Amen. Halleloia, misaotra betsaka ny Ralatojo dia ho tahin'Andriamanitra anie ianao sy ny ankohonanao. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia halleloia otsika aloha hihaino hira mikasikasika n'izao hira hainotsika izao ny toriteny hoe teny anabavintsika aina avy eto Frantsa izy no hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto androany dia andao ary tsika hihaino hira hitoetra eo anilanao. Halleloia, hitoetra eo anilanao zay rehetra te hitoetra eo anilan'Andriamanitra dia hiaranao antirity aminay izy amin'ity androany ity hitoetra eo anilanao dia mino finaritra ary tsika rehetra ao anatin'ny tirity tsika no andray pirana
tsy firana fa talatasy a de aotsika no hideran'andriamanitra anabavy sidonia anabavy zina zay mbola tsy voarabako teo mamamy valitina lantonirina lovely zay mbola tsy voalazako teo a no arabaiko eto indray androany zay ary fa de andoary no hiritsika mafinaritra be de aoriana zay a eny toriteniny anabavy ainitsika am'ty androany ity itoetra eo aniranao a zany no tiako a zany no iriko a meno finaritsika rehetrarehetra alleloia zany ny faniriko tompo a no faniriko iza tompony ao anatiko maniry mafiana ianao lay masambatra zay rehetra mahatsara fahasambaranao am' jesosy ianao lay tena tia amen jesosy a samy miteny hoe ianao lay tokany fiainako ianao tsy mba mafoia tsy fon'andriamanitra ianao hoe tokony foko fitarainako jesosy a eo no mahatsara eo anilana tompo eo no mahatsara ianao le tokany fiainako ianao tsy mba mafoia tokiny foko fitarainako eo no mahatsara jesosy a eo aninana tompo eo no mahatsara hitoetry aninana no faniriko iza tompony ao anatiko amen jesosy samy maniry an'andriamanitra izy am'izao fotoana zao de teneny hoe ianao le mahasambatra jesosy amen jesosy jesosy any tena tianao lay tady aiza anao tompo ianao le tokany fiainako tokany fiainatsika nge jesosy ravana malala ianao tsy mba raha mafoia misy tsy fahafoy anao de jesosy alleluia tokony foko tokiny foko fitarainako amen jesosy any ianao tompo eo no mahatsara ianao le tokany fiainako ianao tsy mba mafoia tokiny foko fitarainako eo anilana tompo eo no mahatsara ianao le tokany fiainako ianao tsy mba mafoia tokiny foko fitarainako eo anilana tompo eo no mahatsara ianao
ianao tsy mba mahafoy tokiny foko fitarainako eo amin'anampo eo no mahatsara tsika rehetra iaraika mafy manao hoe ianao ianao ny tokany fiainako jesosy halleloia ianao tsy mba mahafoy tokony foko fitarainako hoe tokiny foko fitarainako eo anilanao jesosy eo eo ihany no mahatsara eo no mahatsara ianao le tokany fiainako ianao tsy mba mahafoy tokiny foko fitarainako eo anilanao tompo eo no mahatsara eo anilanao tompo eo no mahatsara eo anilanao tompo eo no mahatsara halleloia misaotra an'andriamanitra isika tamin'izany hira mahafinaritra zany a tsy haiko ianao fa raha za dia ny eo akaikin'andriamanitra koa mahatsara halleloia anabavy emeta iny tompo anabavin'olo malala seheno anabavy bea marie marijo olgara jamandimby anabavy linda lantonirina zina teoda efa nyteneniko teo daholo angamba zany sasany zany a natisa angela la daholo halleloia bertsava maeva zina zay vo sidoni fa tsy sidona halleloia de tahin'andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra falinge zay mahita anareo e falibe zay mahita anareo de tianay nareo halleloia zao tsika ry ihaino tenin'andriamanitra e mino fa efa nivonina ianao a de ihaino tenin'andriamanitra tsika entiny anabavitsika aina avy eto frantsa izy a no hitondra tenin'andriamanitra amitsika amin'ity androany ity de samy hita in'andriamanitra ary a menofinaritra ary a tahiny tompo anabavy aina tahiny tompo pastera dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra manana fetanan' jesosy amintsika rehetra zay tonga eto indray amin'ity takarivo ity a amin'ny fifaliana ry havana no izarako tenin'andriamanitra amintsika androany ary ampanetretena no hitondrako ny teny mialohan'ny anomboan'ny toriteny androany dia tiako misy fantana kely ty tiako apetraka ao amin'ny tenanao hoe inona ny zavatra indrasanao amin'andriamanitra inona ny zavatra indrasanao amin'ity fanomponan'andriamanitra ity tonga dia efa valio any anatin'ny sainao any valio any am-pona ho any sady zay fa aorianan'izao toriteny izao tsika dia tokony zay dia eo tsika manko andinika hoe sao dia mba sanatria no diso lalana sao dia mba ho diso fanantenana ianao amin'ny fanomponan'andriamanitra zay fantany izay hoe zahantsika valiana amin'ny farany fa ny ten'andriamanitra izay vakitsika androany ry havana dia any amin'ny bokyny rota any any amin'ny testamenta taloha any iverina kena amin'ny testamenta taloha tsika bokyny rota zany ao anelanelan'ny bokyny rota ao anelanelan'ny mpitsara sy bokyny samoela mety misy amintsika reto mety mbola tsy mahafantatra ny tantarany rota mety fa namaky ianao mety tsy tadidinao mety misy koa mety mbola tsy namaky mihitsy dia somary hofitiniko kely ny ao amin'ny tantarany amin'ny toko voalohany satria tsika tonga dia eo amin'ny 9:1 no vakitsika dia fitiniko somary fitiniko kely
fohy aminao fotsiny ny tantaran'ny Rota. Ao am-bokin-drota misy ny ravana ny mpivady anankiray atao hoe Naomi sy Elimeleka. Izy mivady ireo dia nananjanaka Rola dia Malona sy Kileona ny zanany. Izy efa mianaka ireo dia olona mponiny Joda avy any a Betlehema ny Joda zany ireo. Tamin'izany fotoana izany ny ravana dia nisy mosary lehibe tany amin'ny taniny dia nifindra tany amin'ny tany Moab izy efa mianaka. Rehefa tonga tany amin'ny tany Moab izy dia maty Elimeleka. Maty zany ny dadan'izy Rola, maty Elimeleka. Dia tao anatin'izay rehefa tany amin'ny tany Moab izy dia i Malona sy Kileona zany izy Rola zanak'izy mivady samy nanambady, samy naka vehivavy Moabita anankiroa dia i Rota sy i Orpa zany. Samy nanambady izy Rola. Dia rehefa afaka ela ravana dia maty koa izy Rola. Zany hoe maty daholo zany lato amin'ny tokantrano. Zany hoe i Naomi sy Rota sy Orpa zany sisa novelona izy telo vavy mianaka sisa novelona tany amin'ny tany Moab. Nandeha ny fotoana ravana dia rehefa nandeha ny fotoana dia nare Naomi hoe namanga ny tany n'Andriamanitra nandrotsaka fitahiana tamin'ny tany Betlehema. Andriamanitra zany hoe ilay tany taloha nisy mosary dia taty aoriana dia hoe voalaza natao anatin'ny Baiboly moa zany. Fa tsy jerevantsika izay voalaza anatin'ny Baiboly hoe namanga ny tany indray Andriamanitra dia ny tany ny Andriamanitra. Dia teo zany Naomi ravana dia hoe te hiverina any amin'ny taniny zany any Jodi zany any Betlehema. Hiverina any amin'ny tany zany Naomi. Rehefa andeha hiverina amin'ny tany Naomi ravana dia eto amin'izay tsika ny tenin'Andriamanitra ho vakiantsika. Saika anaraka anazy i Rota sy Orpa zany rehefa hiverina izy. Dia rehefa andeha hiverina izy ravana dia tsy navelan'ny Naomi anaraka anazy izy mirahavavy. Ho vakiantsika amin'izay ilay teny. Hitantsika ny antony nanino izy tsy navelany anaraka anazy. Eo amin'ny 110 vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Rota toko voalohany 110. Fa hoy Naomi, miverena ihany ianareo anaka. Nahoana no hiara-mandeha amiko ianareo? Mbola misy zazalahy va ato an-kiboko mba ho vadinareo? Teto ry havana zany dia te hiteny eto amin'ity boky ity aloha tsika dia hijery toe-pon'ny olona anankiroa zany hoe hijery ny toe-pony olona anankiroa samihafa, hijery ny toe-pony Rota sy Orpa tsika eto. Ozy Naomi hoe fa maninona ianareo no andeha hanaraka anazy satria te hiteny zany izy hoe tsisy zavatra azoko omena anareo intsony ange, tsisy tombontsoa anareo intsony ange raha manaraka anahy ianareo satria zaho tsy mananjanaka intsony tsisy ho vadinareo intsony tsy alohanareo ve mijanona aty amin'ny taninareo dia afaka manambady olona hafa, afaka manao amin'ny fiainanareo hafa, afaka mbola miaina amin'ny fahatanorana. Zay zany tianao mitenena hoe tsisy zavatra afaka omena anareo izy raha hanaraka anahy ianareo. Dia ozy izy ry havana hoe teo amin'ny 10 aloha dia tamin'ny Naomi niteny anazy hoe miverena anareo efa niteny izy roa vavy hoe hanaraka anao zay any amin'izay misy anao. Fa teto ry havana rehefa niteny Naomi hoe fa maninona ianareo no hanaraka anahy? Nahoana no hiara-mandeha amiko ianareo? Mbola misy zazalahy va ato an-kiboko? Zany hoe ry havana azo oharina amintsika zany azo oharina amintsika amin'izao fotoana izao zany. Tsika ry havana tamintsika vao nanompo an'Andriamanitra. Ianao io vao tamin'ny ianao nanolo tena ho an'i Jesosy ianao dia masamasaka mihitsy ny voady hoe hanaraka anao za Jesosy, tena hanompo anao hatramin'ny farana Jesosy, hanaraka anao Jesosy, n'aiza misy anao Jesosy. Mino fa samy efa niteny an'izany daholo tsika tamintsika vao avy nanolo tena an'i Jesosy. Dia ohatran'izany koa ry havana ny tenin'izy roa vavy teto hoe teo alohany ito hoe hanaraka anao zay n'aiza le anao. Dia teto ry havana rehefa niteninao hoe fa nahoana ianareo no hanaraka anahy? Nahoana no hiara-mandeha amiko ianareo? Mbola misy zazalahy va ato an-kiboko mba ho vadinareo? Zany hoe teto ozy izy hoe
Inona moa izany ny antony anarahanareo antsony fa za ange tsy manana zavatra omenanareo intsony, tsy zavatra tombontsoanareo intsony nge aty amiko fa maninona areo ny anaraka ejerentsika eo amin'ny andininy faha-efatra ambin'ny folo. Tonga dia dingantsika amin'ny faha-efatra ambin'ny folo. Dia samy nanandratra ny feony indray izy roa vavy ka nitomany, ary Orpa dia nanoroka ny rafozany vavy, fa Rota kosa nifikitra tamin'ny any. Izany hoe teto ry havana. I Orpa izany vao narihan'ilay teny hoe mbola misy zazalahy va ato an-kiboko mba ho vadinareo. Izany hoe vao nare izany izy hoe tsy hisy tombontsoa intsony any aminy. Dia niembotra izy ry havana. Niembotra izy. Tahaka izany koa ry havantsika. Misy amintsika reto manompo an'Andriamanitra. Misy amintsika reto efa nanao voady tamin'i Jesosy hoe anaraka anao hatramin'ny farany. Amin'ny fotoana anankiray nefa ny ry havana rehefa azo pahoriana, rehefa nidona pahoriana, rehefa tsy metimety ny fiainany, rehefa ohatra ka misy zavatra mahakivy anazy, rehefa misy zavatra tsy araka ny sitrapony intsony, dia miverin-dalana ny olona anankiray. So ny olona anankiray miverin-dalana anatin'ny fahoriana na hoe fitahiana be dia miverin-dalana, fa eto ny jerevantsika eto. Dia ilay olona anankiray miverin-dalana fa tsy mahita zava-tsoa ao amin'ilay zavatra arahany. Eo amin'ny andininy fa toizantsika amin'ny andininy fa 5 sy fa 9. Ary hoy izy, indro ny rahavavinao lasa nody ho any amin'ny fireneny sy ny andriamaniny ka miverena ianao anaraka, miverena koa ianao anaraka ny rahavavinao. Fa hoy Rota, aza manery ahy andao anao sy hiala amin'ny fanarahananao, fa izay alehanao no alehako, ary izay itoeranao no itoerako, ny firenenao no fireneko, ary ny Andriamanitrao no Andriamanitro. Ozy Rota ry havana hoe, aza manery ahy andao anao sy hiala amin'ny fanarahananao, fa izay alehanao no alehiko. Alleloia. Eto ry havana ny toe-pony Rota dia nanana fitiavana izy. Tsapantsika tsara hoe tsy nifikitra tamina zavatra ho an'ny tenany izy. Rehefa ny tenana azy no hoe tsisy zava-tsoa anao nge ato e. Dia Rota ry havana mbola nifikitra hoe aza anaraka anao foana. Anaraka anao satria za efa tia anao, anaraka anao satria za efa nanaiky. Dia androany ry havana. Ny zavatra tiako antanenao dia hoe raha androany ve Andriamanitra miteny anao hoe ry zanako, tsy misy zavatra raha tsy omeko zavatra ianao dia raha tsy fonao, raha tsy azonao ve ilay fitahiana be, raha tsy azonao ve ilay vola be, raha tsy azonao ve ilay vady izay irianao io, dia mbola anaraka anahy ve ianao? Raha miteny anao an'izany Andriamanitra ry havana dia inona ny valin-teninao hoe eny sa tsia? Anatoe-po tahaka ny Rota ve ianao sa anatoe-po tahaka ny Orpa hoe tsy zavatra ilaiko, tsy manana tombontsoa avy aminao aho izany dia aleo aho hiverina amin'ny taloha, aleo aho hanao ny fiainako. Sa ianao anaraka ny Rota hoe ninona Jesosy hitondranao na fahoriana na fijaliana dia anaraka anao aho. Androany ry havana Andriamanitra dia mametraka an'izany fanontaniana izany aminao hoe mbola anaraka anahy ve ianao? Na dia tsisy fitahiana ary ao aorianao, mbola anaraka anahy ve ianao? Na dia tsy azonao ary ve izay zavatra irian'ny fonao, anaraka anahy ve ianao? Za manokana ry havana dia hiteny aho hoe eny, anaraka anao aho Tompo. Ary hiteny aho ry havana tahaka ny Joba dia niteny izy hoe raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Tiako tenena aminao dia hoe ny fanarahantsika an'Andriamanitra ry havana dia tsy voatery hoe ho fifaliana foana, tsy voatery hoe ho soa mandrakariva, tsy voatery hoe azo fitahiana, azo fananana, azo harena izay tianao ianao. Fa mety mandalo fahoriana ianao, mety mandalo ady ianao, mandalo zavatra fitsapana ianao. Fa ny tiako tenena aminao dia hoe mifikira. Valio ny antson'Andriamanitra hoe eny Andriamanitra, anaraka anao aho.
Ninona lalana hitondranao anahy, na hanome zava-tsoa anahy ianao, na tsy hanome zava-tsoa anahy ianao, dia hanaraka anao satria fantatro fa any am-parany any dia hisy valisoa lehibe. Ary ny fanantenantsika ry havana dia ny fanjakan'ny lanitra. Ary raha hijery ny tantaran'ny nomontsika, hijery ny tantaran'ny rota teo tsika dia eto ianao miteny hoe tsisy zavatra afaka omeko anao intsony. Fa raha toizantsika ny tantarany ariana any ry havana dia nahita vady rota. Aleloia, nahita vady tena mpanan-karena, nahita vady tena mahery rota, nanambady amin'ny Boazy rota. Izany hoe tsy tapitra teo ry havana ny fanantenany, fa na dia nandalo ny fanekeny fotsiny hoe anaiky hanaraka anazy izy, hanaraka ny nomy izy. Tany ariana tany ry havana dia mbola nomen'Andriamanitra vady sahaza ao anazy izy. Tiako tena amintsika ry havana dia izao. Mety mandalo fahoriantsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika, mety tsy ho azontsika izay ilaintsika, mety esorin'Andriamanitra amintsika koa arany izay zavatra tena ifikiran'ny fotsika fa tadidio. Fa raha mitohy mifikitra amin'Andriamanitra ianao dia ao aorianao mbola misy valisoa tsara lavitra mihoatra n'izay zavatra efa azonao teo aloha ry havana. Mankahery anao raha nisy zavatra teo am-pelantananao mety niala, raha nisy zavatra tena nakarary ny fonao sy nandratra anao, mety misy zavatra nadiso fanantenana anao, nefa ianao efa nanompo an'Andriamanitra dia teteny aminao hoe aza kivy ianao, fa mbola mifikira, mbola mitohiza foana mifikitra, teneno Andriamanitra hoe za Andriamanitra naraka anao n'aiza n'aiza hitondranao anahy. Hijerika hoe farany tena Andriamanitra farany nozaraiko aminao amin'ny Romanina 9:7-30 manao hoe na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Amen. Mitenenako ianao ry havana hoe na ny ambony na ny ambany na inona tsy ahasaraka anao amin'ny fitiavan'Andriamanitra izany. Antsika araka itenan'izany ry havana, na ny ambony na ny ambany, izany hoe na ny fitahiana na ny fahoriana, ninona zavatra mianjady amin'ny fiainantsika dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izany, tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavantsika n'Andriamanitra koa izany, fa tsika dia hitohy hanomby foana, fa ny tanjontsika dia tsy fitahiana eto amin'ity tany ity, tsy fahasambarana eto amin'ity tany ity, fa ilay fiainana mandrakizay any aoriana any izay fanomaniny Jesosy ho antsika amin'izao fotoana izao, ary mbola eo andalam-panomanana azy Jesosy amin'izao fotoana izao. Fa miandry antsika vonona, mila mivonontsika fa efa handray an'izany fandresena lehibe izany dia matoki ianao ry havana n'Andriamanitra, mifikira ianao tany mafy ny finoanao, aza kivikivy izany ninona zavatra lalovanao. Dia izao vale ilay fanontaniana hoe inona ny zavatra indrasanao amin'Andriamanitra. Raha ozy izy ianao hoe za miandry vady amin'Andriamanitra, za miandry harena be amin'Andriamanitra, za miandry an'ilay trano ary, za manompo an'Andriamanitra satria za te hanan-karena, satria za te ho falifaly, te ho sambatra, dia diso lalana ianao ry havana, diso lalana ianao. Fa raha ozy izy ianao hoe satria za tia an'Andriamanitra, dia izay no izy. Inona ny zavatra indrasanao amin'Andriamanitra? Ny fitiavana ry havana, fitiavanao an'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra anao, izay no indraso aminy. Fa rehefa tianao Andriamanitra ry havana dia tsy manary anao izany izy ninona zavatra lalovanao. Dia mahereza ry havana, maherezitsika rehetrarehetra amin'izao fanompotsika an'Andriamanitra izao. Dia mino fa ny zavatra noraisinao tamin'izany toriteny izany dia mankahery antsika rehetrarehetra tahiny Jesosy daholo. Alléluia, alléluia. Tsy hitanao matsiro ve izany toriteny izany ry havana malala. Alléluia. Sady raha-bakely anareo aloha za Angela, zay fa narabaka teo, Lovasoa, Preta, efa voaravako tao, Sidonia, efa voaravako tao ihany kay. Alléluia, olo karan'Orosoa. Alléluia. Matsiro izany toriteny izany, misaotra ny anabavy iaintsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay. Ny amaran'ny hanomboako azy dia namarana ny azy le hoe fa na inona amin'izao zavatra rehetra izao. Aiza moa izy teo? Romanina 8 moa izy teo ry fa matoky fa na fahafatesana na fiainana na anjely, nareo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery, na ny ambony na ny ambany, na inona amin'izao zavatra rehetra izao, zavatra ary rehetra izao, dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Tompo, amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Alléluia. Na ny ambony na ny amin'ny fiainana mandrakizay, na ny ety ambany na ny fiainana mandalo. Any ambony tsy misy ady, tsy misy olona, tsy misy inona fa fiainana mandrakizay. Eto ambany misy fifaliana
fa misy ady misy fahoriana misy fahatsopana tenana sy ny sitra sy ny sisa fa rehetrarehetreny a tsy sasaraka atsika amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Mahafinaritra anay io tantara io hoe hojerentsika io tantara io fa rehefa manam-potoana ianao de tonga de vakio io roa tany amanontolo io hojerentsika mihitsy fantsany ny faran'io tantara io androany. Efa nazavana anabavy aina teo fa misy vehivavy anankiray mpivady izy mivady zany nananjanaka roa lahy de nivahiny tany amin'ny tany Moaba de naka vehivavy Moabita fa zao nitoetra tany amin'ny tany Moaba zao naka an'le vehivavy Moabita io ireo Orpa sy Rota de avy eo maty monga rainy vadiny Naomi za moa zatra miteny hoe Naomi fa Naomi ny fiteny azy na amin'ny teny frantsay izy azo adikako hoe Noemi Naomi fa za zatra miteny hoe Naomi fa Naomi de maty Elimeleka fa ny olana loza maty ihany koa izy roa lahy izay vadiny de andiny fety niainga izy sy nyvinanto vaviny ka no de avy amin'ny tany Moaba efa reny tamin'ny tany Moaba fanaovanginy Jehovah ny olony ka nomeny hanina. Mosary zany tapitra izy maty vady maty zanaka de andeha hiverina any amin'ny tany izy vinanto vavy anakoa niaraka taminy saika andeha hiverina iaraka taminy. Mahafinaritra be ana reto tantara reto fa zao no teneny Naomi tamin'ny vinanto vaviny roa andeha samy mody any amin'ny tranonareo avy tranondrenonareo avy nareo ao asoavin'i Jehovah zany hoe Naomi revana de olona tsara fanahy tsy tia teny izy fa nitsinjo ny hafa ihany koa izy rehefa nenaziny tsy nety de neny olona tsy fony tsy eto ohatrany anazy hoe maty ny vady maty ny zanaka tiany reto olo reto hanana ho avy mbola hanana ho avy mamirapiratra de nalefa ny nody de ny insiste kely ihany izy roa tsofindrano mihitsy andahana de mahita vady de mahita fahasambarana de amin'ny dimy fahafolo de samy ny insiste izy roa hoe hiara hiverina aminao tokoa zay ho any amin'ny firenenao de teo raha jerena teo de samy vehivavy anakiroa mahatoky fidèle tsy manary tena tia Orpa sy Rota fa nisy fizaham-toetra andiny faraika amby folo fa hoy Naomi miverena ihany ianareo anaka nahoana no iara-mandeha amiko ianareo mbola misy zazalahy ato akiboko mba ho vadinareo miverena ihany ianareo anaka mandehana fa efa antitra ka tsy azo vady intsony tsy azo vady intsony tsy akory ary raha hoy za manantena ihany enina de ny anambady an'io alina aza ka hiteraka zazalahy moa andry azo mandra-pahalehibe avy ianareo ka hijanona tsy anambady tsy anaka fa mangidy lavitra nanjoany no nanjoanareo fa ny tanan'i Jehovah efa nahinjy amely de samy nanatra ny feoany indray izy rovavy ka nitomany fa izao tao arinan'izay nanomboka niodina ny saina tenena aloha andao hiaraka aminao zay de te andana miverina hiaraka aminao zay tenenina teo daholo am'izay ny lafiratsiny rehetrarehetra ny tokony ny lafiratsy ny fandehanan'izy ireo miaraka aminao teneninao am'daholo za inga tsy misy vady tsony tsy ananjanaka tsony tsisy avantage tsony tsisy ninona tsony zany hoe ohatry ny sambo miletika nge zany ry havana ianao ve taingina sambo miletika mino fa tsisy olona sahitaingina sambo miletika Orpa tonga de natakatra marina ny anao fa sambo miletika ianao marina ny anao fa tena mila mieritreritra tsara ary rehefa nieritreritra izy de noroany i Naomi le orika tsy orika hoe fitiavana be eny tiany ihany izy fa orika
fanaovam-beloma. Oroka fanaovam-beloma. Samy hafa ny oroka. Samy afaka manoroka ny olona. Ary za de teny aminao fa oroka ny nataon'ny Jodasy an' Jesosy. Tsika tsy sodokan'ny oroka. Tsika tsy sodokan'izany. Noroany. Ary eo tena nanoroka ny rafozany vavy. Fa rota kosa ny fikitra tamin'ny aily dika an'le nanoroka lasa. Bizou lasa ny dikan'izay. Zay efa imperinomen'olona bizou. Zay mivady. Isy vehivavy zay taloha nentina mibabaka. De nitezaina ara-panahy tena. Fa niinviten'ny sakafo am'izay zay indray andro. Fa nanomboka nahita vanim-bavaka izy a. Nanomboka nisokatra ny fiainany a. Ka ianao rehefa miaraka aminay de ampianarina anao ny lalakomba e. Tsy anatavavoakanay ihany mba tena zarenay atavavoakanao. Anaovany sakafo be faly ery izay mivady. Fety be ohatry hoe fety be zay eritreretra hoe hiditra lalindalina kokoa amin'ny finoan'Andriamanitra. Tsy hay zay antony izy fa mbola tsy niteneny mihitsy izy ny antony invitation. Eo ary de samy ary manainga vera de faly be mihitsy zany araka taminareo ohatra de sady efa nanomboka andeha hisotro. Nanontany kely sady mihinan-kinan-javatra. Inona moa zany ny antony le ty fiarahamin-tsakafo ty mba misy antony ihany ngambany a. Tsy anniversaire tsy inona mety misy antony a. Ny antony teo izy mba hisorako anareo de anaovako veloma anareo fa nahafinaritra ny fiarahana fa hitsahatra treto aloha tsika tsy hoe miady tsika mpinamana foana fa saraka kely aloha. Ary ninona kinan-javatra iny sotra janona tato le zavatra Ranapoziny ty tena antanio aloha rehefa alohan'ny inona ny antony ty hinanana mpifaliana na hinanana tsy amin'ny fifaliana. Za mizesta tsara hisotra an'ilay inona moa zany ny antony de hisaraka ty antony tato le sakafo. Efa naovam-beloma le izy. Bizou ny dikan'izany. Namoraka. Izy nge tsy hoe niady taminay fa zao tsy nety taminazy le ty fivavahana ataontsika ity. Izao fahamarinana raha antsika zao. Tsy mety aminazy zany misaron-doha zany. Nety tamin'le izy tamin'izy vao nomboka nentina bavaka. Rehefa mbola rehefa anaty ady. Zany olo zany ozy ianao. Teneko anao satria tsy ho fantatrareo mihitsy zany olo zany. Tsisy hafantatra mihitsy zany olo zany ary tsy maharaka antsika intsony kory ary zany. Efa tam'izay mbola tsy nanao Facebook zany tantara teneko anao zany. Zany olo zany mahafantatrao ny fakahitako tam'izany e. Nisy ny antso tam'izany efa ela zany. Hoe andany aingana nareo raha mba mety misy olona amin'ny fitsaranao mitady mpanompon'Andriamanitra maika be mihitsy a mba hivavahana fa hiakatra fitsarana. Misy afera be zay tao Madagasikara tam'izay nisy de olona ambonimbony zay daholo olona mpanan-karena daholo no voasaringotra ato anatin'le izy. Avo leta be. De zay natson'le olona mirahalahy zay tadidiko mihitsy efa nodimandry moa le rahalahy anankiray niraka tamiko tam'izany. Nanantona azy teo amin'ny fitsarana teo. Andranomaso tena hoe tena midira aloha nampidirina ato anaty tomobila. Inona ny olona? Am'ray ny fitsarana. Teny daholo ny avocat rehetra tsy maintsy MD nareo, tsy maintsy migadra fa tsy hevitra io. Nitomany zao anabavy zao. Izy amin'io anabavy le tena le ao anatin'le tena mbola anatin'le tena fiainana tena fa zao nopresen'ny fitsarana. Za moa nampairy azy, zaho tena miteny aminao. Fa raha inona de hitanao voninahitra Andriamanitra, mino ve ho ainao? Fa afaka tsy migadra ianao androany. Tena mino aho izy tena. Teto am-bavaka. Nentina am-bavaka ka nanao fanoran-tena. Niaza ihany aho rehefa entiko am-bavaka, tena misy valim-bavaka fa manolora-tena. Za efa nanolo-tena. Za ke manampy anao am-bavaka sisy. Tsy zany hanolo-tena hoe fa ianao. Tena nasiako nanolo-tena. Nametrahan-tany nanentina am-bavaka. Ndala am'izay ho aho. Asa matahotra. Tany, zay miandry eto. Lasa ny tao fahagagana. Tsy MD, tsy migadra mandraky. Tsy haiko tsy mifankitsony zay taty ariana.
fa tena hoe tena valim-bavaka tao anatin'ny fotoana fitenany tsapainy nanomboka teo am'izay tena arany bavaka naova lalim-bavaka sy ny sisa nanomboka ny lamina am'izay nameny bizo azy vady tena taitra kely mihitsy fa nefa moa samy manana ny fotoana naovan'ny bizo io fa za aloha tena nalahelo tamin'ny nalahelo kely nandray sakafo hoe tena nalahelo satria hoe tsy araka tsony zany inona ny antony zay tsy hoe miady dia izy eto zany hoe sakafo fa tsy nety taminazy ohatra ny olona maro zay mandalo eto koa tsy mety aminazy zany mifadifady zavatra tsoaniny zany fa tsy olana tsy any le olana fa zao teto dia nisy vehivavy mitovitovy zany rehefa mitenenina zao nge ry havana malala za te teny aminao miaraka amin'Andriamanitra dia ohatra zao rehefa manomboka aloha tsika vao miaraka mandray an' Jesosy dia zao ny tadidio ny vavaka rehetra angatahana io mipopoaka daholo ohatra ny zazakely nareo hoe tsika reto rehefa mbola latry ny zazakely vao manomboka mivavaka dia ohatra ny zazakely ny zazakely tsy afaka miteny tsy afaka mbola misaina be tsy afaka manao ny hetsika ninina fa mitomany ny zazakely na lena ny kosiny na nony izy na misy zavatra tsy mampahazo anazy dia zavatra ray ihany zavatra ray ihany ny azy ny afahany miteny mitomany dia na tsapaina so dia leny ty zaty ainona zany dia manginy ohatra zany ange nareo reo vao manomboka vavaka zay angatana reo tonga dia mitaraina foana reo vao manomboka maraina Jesosy eo vo misy zavatra ke Jesosy tomany dia Jesosy koa dia voky fa zao tsika tsy hajanon'Andriamanitra zany foana manjara ny anaranao tsy hajanon'Andriamanitra ianao fa manomboka melehibe ny zaza dia efa manomboka na dia manao geste reo non asotry rano fa manomboka fantapatatro ny zavatra titavinao zay mahatonga antsika rehefa antim-panahy dia fantatritsika mihitsy ny zavatra angatahantsika ary fantatritsika koa tsy nge re avana mbola kely mbola tsy fantatritsika na zavatra angatahantsika misy amin'ny olona nge avana mifady hanina vadin'olona ary ivadiny hanina ho azony tsy fantatra hoe tsy azo atao zany ina ifady hanina roa volana ary anao tsy azonao tsony fifan'Andriamanitra tsy sitrapon'Andriamanitra zany fa Andriamanitra koa tsy mahametsy tsika hoy Jesosy tsy fantatrareo zay angatanareo dia avoroana tsika ohatra zany mihitsy dia omen'Andriamanitra aloha hitanao izy mirahavavy tamin'ny voalohany niaraka taminao teo daholo teo ny vadiny lamina ny fiainana tsisy mosary fa miaraka amin'Andriamanitra tsy zany foana isan'andro raha zany foana miaraka amin'Andriamanitra hoe milamina fitahiana mitobatobaka fiadanana aloha efa ao ny fitsarana aloha efa ao fa ty nofontsika ty dia metraika zavatra be deaibe Paoly nge ravana ka tena mandinika ny fiainan'ny Paoly ohatra hoe tsisy fiadanana zany adika zany lalovan'ny Paoly zany vakany samby misy manendaka misy mamono voakapoka migadra inona ary zany fa le fiadanana sy fitsarana efa ato fa ny tiako tenenina dia zao mandisy fanantenana olona ny fampanantenana ny olona fa rehefa mivavaka ny olona dia milamina be tsisy ohatra zany tena misy ady lalovana fa misy fitahiana tsy hoe ratsy foana tsy hoe misy ady foana koa fa misy nefa zany lalovana dia zao eo le tsy tiany olona io amin'ny voalohany tena tambatambazan'Andriamanitra mihitsy anao menanao zay ilainao avy eo anao manomboka tezain'Andriamanitra tsika ry havana raha zaza gatenao raha te hikolokolo jilamboty kely na jilambavy kely ao tokantrano ianao dia omeo azy foana zay ilaina isan'andro isan'andro manomboka amin'izy vao minono ka rehefa lehibe ka rehefa zay ilainy na tsy ade ao any am-pianarana izy dia zay dia ataovy ninona atao nivakiny ny vera dia asa bedesina mila an'izao mila jeu mila zao dia ataovy daholo ange ohatran'izy le tamin'izy voanono fa mamolavola-jolahy kely ao an-trano ianao ary hovakiny iny ny tranonao vonono iny ianao rehefa rany fa manomboka mampianatra Andriamanitra dia misy fotoana ohatran'izy io zay to tsisy valim-bavaka re zany tsy hoe tsisy valim-bavaka fa eo efa manomboka ampianaran'Andriamanitra am'izay tsy io fa misy zavatra hafa ato halleloia
Saky rehefa natam'zahako bokan'troso zany za mieritreritra hoe vola en espèce ny vahaolana de vola Andriamanitra ame vola amezao million ye misy aloha le million fa misy fotoana zavatra hafa mihitsy mitondr'Andriamanitra anao misy olona miantso amin'ny tampoka zany fa vidian'Andriamanitra any zao raha to tsofoko rano le vola misy tam'zany misy lalana be dehibe tsy hoe ohatr'izany daholo koa nefa fa tena niasa Andriamanitra ary efa fiasan'Andriamanitra zany fa zao tamin'ny voalohany ny Rota sy Orpa nisy ny zavatra rehetra teo amin'ny Naomi nanomboka tsy de nisy am'izay nanomboka ohatrany tsisy ary tena tsisy ohatrany hoe nisy fotoana tsisy mihitsy ry havana malala Jesosy ke ohatr'izany Jesosy ke ry havana ka tena narahan'olona tsy omby 5,000 olona 4,000 satria nisy zay ilaina mofo azan-drano fanasana fanamapaka fananganana maty nanaraka an' Jesosy daholo ny olona tsisy tsy hanaraka an' Jesosy am'izany tsy misy tsy hanaraka ny Naomi am'izany rehefa mbola eo ny zavatra rehetra eo ny vady eo ny rehetra tsisy tsy hanaraka ny Naomi fa tonga ny fotoana anankiray ohatrany reraky Naomi ohatrany hoe potiky Naomi ohatrany hoe tena lasa mahandro Naomi eo am'izay ny tena afatarana manahoana ny toepony Orpa sy Rota teto araka ny teniko anao tonga de orika tsy haiko na indroa na intelo bye efa maherezy zay de le mody mantanky fa tena tsy maninona ve raha lasaka zay zany sady matahotra any sao de teneninao hoe miverena ary de ve ny loatra zany ohatra efa te handeha izy ianao ohatrany hoe tsy salama ohatra rehefa ahoana hijanona eto aminareo ve za mila olona ve nareo andana rehefa tena marina ve zany tsy mila olona zange sa tena tsy mila zany de andeha zay fa lasa de sira ve nareo fa tsy maninona rinao mia tsy maninona aho fa mandehana zany amboary ny fiainanao nareo koa re de zay zany fa zany ary fa velomaki Rota ohatra zany ange lasa izy nandeha naninona izy nandeha ko tsisy indrinona intsony tsisy indrinona Jesosy ry havana tamin'ny fotoana teo amin'ny zavatra rehetrarehetra tamin'ny heriny fa ny fanotofany zany Jesosy zany ny fanotofany misy zany efa tena kely aina mihitsy fa sisika natolana misy mihanika azo misy nge mpitady an' Jesosy misy tena menaka manitra tena tonga ny fotoana akatreo Getsemane Jesosy akaiky ny fisamborana azy nanomboka ny ala tamin'ny 3 lasa isany janona teo akaikaikiny teo ny anankiray tamin'ny mpianatra toke jerentsika zany any amin'ny Mattio Mattio misy an'io daholo na Mattio any amin'ny Mattio fa 20 any enona tsara ny samborana Jesosy Mattio fa 20 de fafito amby andiny fadimapolo ary niaraka tam'izay de nanantona an' Jesosy izy ka nanao hoe Jodasy io finaritra raby sady naloka finaritra raby ohatra sady ny tena izy finaritra raby sambo miletika sambo Jesosy ke toetra ny sambo miletika tsisy ninona ntsony Jesosy any nge teo avy mipatrapatraka natahotra tsy le Jesosy le hitanao tamin'ny kely rehetrarehetra tsy hoe tsisy hery izy afadiranovana loatra ny fanahany tanao tsisy ninona tenaina ntsony bizou ozy Jodasy namidiny aingana de mbola velona ary namidiny so izy tsisy atena tsy maintsy nangalany tombo faraparany Jesosy 3 vidy vola maika vola zay sahanareo vidy nandevo 3
telopolo vidiny andefo taloha zany ny fivarotany Jodasy an'ilay mpampianatra ny satria manino ohatrany tsisy valeurany intsony ohatrany tsisy ninona tena tsisy zavatra tsifina intsony any tsisy fampianarana ilaina intsony tsisy fahagagana ilaina intsony jere ary ty izy azao ry havana teto a zao a lasa Eoropa raha teo tsy mendrika ny Eoropa ny hijanony eo Andriamanitra ry havana tsy mila olona ohatran'ny Eoropa mifanompoana azy Jesosy ry avako malala tsy mila olona ohatran'ny Eoropa na ohatran'ny Jodasy fa mila olona tahaka nyity vehivavy anankiray ty ilay teneniny hoe fa irota kosa te nifikitra tamin'ny andry nifikitra irota tsy nijery samy nieno izy ro vavy tsy hoe fitahandrota hoe nataony nanao écouteur tamin'ile tena variana meno zavatra zany de Eoropa reny na iny hoe tsy misy ninona intsony ange za nge tena rery tsisy zazalahy tsy manana tsisy atenana intsony amiko fa samy nieno fa nendrota tsy amin'ny olana nendrota de zao namako ianao de namako foana ny dikany hoe rota namana sakaiza zany ny dikany hoe rota tsy nataotao foana ny anarany fa tena namana tamin'ny andro sarotra rota ry havana malala zaho izy izy ao izy taminy indro ny ravavinao lasa noto any amin'ny fireneny sy ny Andriamanina ka mba amin'ny firenena ianao mbola ny insiste no no tena ny insiste hatramin'ny farany firenena ianao ka manaraka ny ravavinao fa na ny insiste hatramin'ny farany nomy manana ny fijoroany koa zany roty zany ry havana malala manana ny fijoroany koa zany roty zany ry havana malala ozy rota aza manery anahy ianao andao asiala amin'ny fanarahana anao fa zay alehanao no alehako ary zay itoeranao no itoerako ny firenenao ny fireneko ny Andriamanitra ny Andriamanitra ny Moabita tsy manana ny Jehova ho Andriamanitra ny fa tonga de nisolo Andriamanitra mihitsy no i rota vonina n'olo Andriamanitra no ny fitiavany any nomy ry havana malala ry havana malala zany ny atao olona mifikitra ary za de tena aminao misy olona anankiroa misy olona anankiroa mitovy toetra am'izany nake tsika ijery tenin'Andriamanitra ny amin'ny Samuela faharoa ny amin'ny Samuela eny ny voalohany aloha mijerentsika Petera nge akaiky kely Petera nge ohatr' zany zao ny tenin'ny Petera any am'le matitiko fahinana amby roapolo teo andiny fahatelo amby telopolo ary Petera namalika no taminy hoe na de tafitohana ny aminao aza ny olona rehetra za tsy mbo tafitohana mandrak'izay Jesosy any hoy Jesosy taminy lazaiko marina tokoa fa anio alina raha mbola tsy maneno no tsy mbola misy akoho maneno de anda intelo ianao fa mbola ozy ihany koa Petera na de hiara-maty aminao aza tsy mba andahanao tokoa ry havana zany ny tempon'olona mifikitra koa zany Petera zany ekena tsy nahatanteraka an'io izy olombelony Petera manana ny limitiny Petera fa zao ry havana malala be tao am-pony no nivoaka tamin'ny vava ary oko fantatrao fa rehefa tonga Jodasy Petera namoaka ny sabatra Petera tena vonona no faty raha tsy niteneny Jesosy mbola nanaiky bedesin'ny Jesosy efa hatrany ny Petera mbola bedy hatrany amin'ny tena hoe ny insiste amin'ny fitiavana an'Andriamanitra fitiavana an' Jesosy mbola bedy Petera apetrao ampidiriny sabatra ao Petera tena vonona iady vonona ho faty fantatry Petera nge fa miaramila be de fantany fa tsy maintsy maty izy nga Petera ry havana mitana zavatra osiny ahoana fa vonona izy be de be ma tsy mametiny amin'ny Petera Petera reny telo nanda fa ianao tsy teo amin'le toerana fa raha ianao no teo amin'ny Petera na ny teny an'io ary nangovotra anao satria fantatrao fa tsy ho tanteraka io Petera nge raha nanaraka an' Jesosy hatreny amin'ny fitsarana Jesosy tany izy vao nandainy telo mora mametsiny hoe Petera nandahan'i Jesosy mpianatra sasany rehefa tany ambany fandriana miampina tamin'io Petera mbola nanaraka teny Petera nanana an'izay toe-po zay fa Jodasy efa voaresaky tsika teo fa ny amin'ny Samuela faharoa koa misy lehilahy anankiray efa nisy fotoana natoriko an'izy ity taminao Samuela faharoa toko 5:10 zao ny zavatra nitranga teto niodina tamin'ny Davida Absaloma zanany de nanapa-kevitra Davida andao tsika itsoaka andao andeha tsika
aloha alay ny fanjakana fandotsika tsoka ny tsoka Davida de zao rehefa andeha itsoka ny tanàna Davida de nivoaka ny mpanjaka de ny faina ambin'ny folo samy faharoa toko fadimy ambin'ny folo de ny faina ambin'ny folo de nivoaka ny mpanjaka ka narahany ankonandrehetra ary ny mpanjaka namela folo vavy tamin'ny vaditsin-dranony iandry-trano ary nivoaka ny mpanjaka de nanaraka ny voaka rehetra izay nitoetra teo fara-tanàna izy ary mpanompo rehetra de nandeha teny anilany ka ny miaramila mpiambina andriana rehetra sy ny gatita rehetra de enindratola izay nanaraka azy avy tany gata nandeha teo alohany enono tsara ty andiny fa 9 ary io mpanjaka tamin'ny Itahy gatita misy lehilahy atao hoe Itahy gatita zany hoe Itahy ny anarany avany gata nahoana no ianao avy no mba miaraka aminay gaga Davida zany satria misy olona tsy tokony miaraka aminy fa sady hafa firenena n'olona vo tonga vo aingana miverena ka mitoerany amin'ny mpanjaka fa hafa firenena sady mpivahiny ianao modio any amin'ny firenanao fa vo malo natongavanao ka anio fa de hoentiko manjinjena araka amiko ianao io Itahy io ry havana malala Itahy ny anarany io lehilahy io sady hafa firenena no vo tonga maly zany hoe olona mbola zazavao ny fiarahana amin'ny mpanjaka olona mbola tsy de nifankalala tamin'ny mpanjaka mbola tsy niarany ninana mata sy masaka ianao aza manaiky zany hoe aza alao an'ny olona efa zatra miaraka amin'Andriamanitra fa na vo androany ary ianao no andray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ry havana malala de za teteny aminao afaka manao taka ny Itahy gatita ianao tonga izy de naninona tonga izy de anaraka amin'ny mpanjaka io mpanjaka io nefa tsy mpanjaka tsony mpanjaka izy fa tsy mpanjaka miongana mpanjaka miongana nge ry havana io hoe tsy mpanjaka ifanotofana tsony ange io ry havana ny olona rehetra nanaraka ny Absaloma ny ankabetsahany satria Absaloma neny ambony soavaly nanao an'le satroka mpanjaka tafy akanjo mpanjaka fa i Davida mpanjaka sambony letika Davida ry havana fa zao ty lehilahy ty tonga de nahatsapa hoe ka tsy fidina an'io lehilahy io mandalo an'izao apiko io lehilahy io tiaviko io lehilahy io amiko io mpanjaka amin'ny olona io mpanjaka miongana fa amiko io mpanjaka alleloia alleloia de zao ny zavatra nitranga naseny Davida miverina ohatrany naseninao niverenan'izy amin'ny rahavavy natosika ndana miverina ianao fa ndana mody any an-tranonao fa vomaly ianao tonga teto sady hafa fe ndana mody fa maty aty eo ianao zao ny teneniny fa mandeha ho any am'izay azoko aleha ka miverena ihany ianao ary eto miara miverina aminao kondralanao ho aminao aniny famindram-posy ny fambarena tena mbola voatsodrano hoe ndana tsisy tsy ndana ho aminao aniny famindram-posy ny fambarena ndana tsofoko rano ndana miverina eno ity teny ity mba tiako marianao amin'ny baibolinao ty Samuela faharoa toko fadimy ambin'ny folo andiny faha 1 fa Itahy namaly ny mpanjaka hoe ravelona koa Jehova ary ravelona koa ny mpanjaka tompoko izay toeran'ny mpanjaka tompoko na ho faty na ho velona de anko ny toeran'ny mpanomponao ry havana malala de ohatran'ny rote zay misy anao mia na manitra na manana zay efa rahantsika amin'ny rahavavy tsika mianaka fa za miaraka aminao ohatrany tenenin'ny Petera za Jesosy nao tafotoana aza ny olona rehetra za tsy tafotoana aminao za na iara-maty aminao aza Jesosy amin'io fa Jesosy mampalahelo fa Petera ny tena tompoko mpanjakako namonjy ny antso tsy ariko satria tsy nanary firy ny olona manana teopotra any tsy misy vitsy am'izao fotoana zao rehefa eo ny fitahiana valim-bavaka sy ny sisa za no mpanao Andriamanitra hoy izy le lehilahy anankiray mpiara-mivavaka taminay taloha zay tezitra be izy ohatrany tsy de nisy valim-bavaka tena magaga ozy izy fiangonana no menitsiny mpitarika tena magaga tsy zao mihitsy le zavatra taloha tsy zao mihitsy nafantarako an'le ohatrany tsisy fitahiana ntsony ohatrany hoe nisy ny Andriamanitra anao contrat taminy fitahiana latsinainy ka hatramin'ny latsinainy ka hatramin'ny janvier ka hatramin'ny janvier ngaravan'Andriamanitra teny anao an'izany ho tahina anao raha miditra ho tahina anao raha mivoaka ao aminao ny fitahiana fa tsy hoe ianao tsy andalo tsy fisimboly zany mandrakizay aiza natsapanao ny herin'Andriamanitra ry havana malala misy fotoana ianao mba mandalo an'izany ampitombo ny finoana ao an'Andriamanitra tsy misy zany olona hoe
mivavaka mba mieritrereta zany hoe mivavaka de tsisy inona mitranga mihitsy venina vitahina de vitahina de vitahina de vitahina tsy de inona zany amin'inona zany ny fotoana ilanao an'Andriamanitra. Solomona ankeravana ka tsy nandalo ady zany arivo ny vadiny satria tsisy fotoana nandalovany tsy jinina ny tadiavina an'Andriamanitra. Tantara momba ny vadiny ny tongotrao de bika soa ny tananao vadiny tantarany isan'andro. Ny andro Davida nefa salamy mampahery anao isan'andro iny na adiny natongavany zany tia an'Andriamanitra nge Davida revana fa tonga ho Itagatita de hoe tena amorom-pare intérêt mihitsy ny anabavianitra zay fa ny Itagatita mpanjaka miongana ianao fa zao za eraka aminao. Teto nefa nisy lehilahy anankiray ao ambadika kely fotsiny misy lehilahy atao hoe Simei any amin'ny Samuela faharoa toko faha 15 andiny fahadimy. Ary no nanakaiky amin'ny Bahoriama Davida mpanjaka idro izy lehilahy tamingany Saoly ary ny anarany de Simei zanaky Gera nivoaka avy tao de nanozo da teny am-pandehanana sady nitora-bato an'i Davida mpanjaka sy ny vahoaka ary ny lehilahy mahery rehetra de teo amin'ny ankavanana mpanjaka sy teo amin'ny ankaviana no fanozona azy hoe mandehana ary lehilahy mandatsan-dratsy ratsy fanahy nataony Jehova manody anao zao ny raha tamingany Saoly ilay nibiasanao fanjakana ary Jehova nanome fanjakana eo an-tanany Absaloma zanaka kosa ireo fidiran-dozy ianao satria mandatsan-dra mandana io lehilahy io mieritreritra tsisy ilana an'io intsony tsy mpanjaka zany intsony io fa zao ravana malala afangafanganako ty misy nefa raha ny tantarany gatity io raha mamaky ty ten'Andriamanitra any amin'ny Samuela faharoa toko faha 20 de zao nisy valosoa nomeny Davida satria lava be ny tantara fa ho tenenao fa niverina teo amin'ny fanjakany Davida avy eo fa talohan'izay de zao tonga de zao no natao lasa mpitaritafika nisy lehilahy anankiroa mpitaritafika an'i Davida Joaba sy Abisay komandiny tafika hatramin'izay zany rehefa misy ady lalovana de miteny izy roa lahy zarena roa foana ny tafika de hiady amin'ireo de ny sasany avy any aoriana ny sasany avy any aloha raha tsy tohanao ny Asiriana de ianao ny toko raha tsy tohanao ny Filistina de jaronao fa teto nanomboka teto zareny Davida telo indray miaramila ny fanjakana ny vahoaka sy miaramila indray nentin'ny Abisay nentin'ny Joaba fa indray nentin'izy nentin'ny Itagatita zany hoe vokatr'ilay fifikirana de nomena valosoa lasa mpitaritafika mahery be mihitsy nefa olona vao tonga vao aingana ary nefa raha ny lehilahy anankiray indray le lehilahy anankiray le Simei iny rehefa miverina teo amin'ny fanjakana Davida de vakeo ny amin'ny Samuela faharoa toko faha 15 verina avany Davida lasa mpanjaka fa tena nangofotra ary nenkohaka teo amin'ny Davida mihitsy ny amreo nantiako tenenina de nany amiroditsika marapa-fangafangantsika le izy tsy niala taminao irota hatramin'ny Andriamanitra anao tena zay Andriamanitra ao n'Andriamanitra zao ny nefa raha ny tantara io nandeha tao aoriana tao andeha amin'ny rota toko faharoa de nandeha anao i azafady nandeha i rota andeha itsipona ka inao mikaravana malala nisy zavatra niafina ihany tao ambadika tao izy tsy manana ina fa manana avana atao hoe Boazy izy ny dikany hoe Boazy de zao ao aminy ny hery zay ny dikany Boazy aika i rotany tsy misy ninona anatenany antsony fa manana havana mpanjato be rota faharoa toko faharoa andiny voalohany ary nisy havany vadiny Naomi avy tamin'ny fokony Elimeleka lehilahy mpanjato be miliardera zany Boazy ny anarany ao aminy hery ny dikany Boazy zay tsy malala de zao ny tantara manjary lava be lasa zany Naomi mitsipona vary latsaka le saloim-bary le latsaka avetin'ny mpitsinja vary reny de mitsipona eo de nefa rany hitan'ilay Boazy andiny fadimy de Boazy tamin'ny zatovo zay nitany raha mpitsinja zanakiza moa izy zazavavy io hitanao ndreo marikeny Boazy am'izay Boazy le mpanakiray zany mijery ny mpiasany sy ny taniny de mahita vehivavy anankiray miondrika mitsipona de inona fa tsy hanao hitan'Andriamanitra mitsipona valim-bavaka isan'andro eto io mitsipona finoana mitsipona fanantenana zany ngeny alehanao eto isan'andro hoe mitsipona valim-bavaka nge-tsika riavana zao riavana malala Jesosy irao foana ifikiro foana misy fotoana izy mety tsy maneho ny heriny aminao hoe tia mipoka be ny fitahiana fa ifikiro fa manana havana tena mpanjato be Jesosy
ny dadany tonga de miliarderany lanitra sy ny tany. Alleloia. Zay ny tsy tao an-tsainy orpa rehefa. Ary zay ny tsy fantatry orpa. Tsy fantatry ny rota koa. Fa rota tsy nanantenan'izay. Fa rota ny tiany nomy fotsiny. Ny olona ray tiany Jesosy miara-mandeha amin'ny Jesosy amin'ny fitiavana zany ravana malala, ahitany zavatra tsy hitan'ny olona zay ny ala. De nitsipona teo izy nitsipona. De nefa rany. Hitany Boazy izy. De zao ny tenen'ny Boazy. Ao fa omeko alalana mihitsy ianao e. Andininy fahavalo amin'ny rota toko faharoa. Tsy mandreva ianao anaka. Azo mandeha tsipona tambary hafa na miala eto ianao. Fa mitoery eto anilan'ny zatovovavy hitanao. Hitan'Andriamanitra misitositona. Tsipotsipona valim-bavaka ianao zao. Hoy izy Andriamanitra aza miala eto tsony ianao. Ina mamaiky anareo hiala eto e. Misy valim-bavaka eto. Tsipotsipony aloha fa misy eto. Meny Boazy lalana am'izay. Aza miala eto tsony. Fa omeko lalana ny mpanompoko. Halleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy men'Andriamanitra lalana ny anjely. Andefa valim-bavaka ho anao. Mitsipona valim-bavaka io. Mena lalana ianao. Tsy mangalatra tsony ianao. Halleloia. Maka. Amin'ny sitrapo ianao. Ary nefa raha nita tarehy de zao. Tsy ampy an'ny Boazy tsony le hitany Boazy koa nomboka hitany tsara tarehy. Nomboka nandinika izy. Ay tena olona tsara tarehy. Ny invité niarany sakafo mihitsy rehefa tonga amin'ny fisakafoanana. Avy misakafo. De nihinana ohatry ny fihinan'ny mpanjaka. Nihinana amin'ny fihinan'ny mpanjato be. Ravana malala. Ianao io nge. Ianao tena mandeha amin'ny fitiavan'Andriamanitra io. Za tena teteny aminao hitan'Andriamanitra io. Ary ianao tsy avelany hitsipotsiponao izany foana. Satria fantany fa nanaraka an' Jesosy ianao. Na mafy, na mora, na nisy valim-bavaka, na tsisy valim-bavaka. Na nandalo ady ianao, na tsy nandalo ady. Na mitahina ianao, na somary sy ny afiafy. De io ianao mbola tian'i Jesosy foana. Tianao foana ianao. Hitan'ny Boazy. Ary nanontaniany. Reko any amin'ny 21 reko tsara za rehetra nataonao tamin'ny rafozanao vavy taminao io. Andriamanitra de miteny. Hitako ny nataonao an' Jesosy. Hitako ny fitiavanao an' Jesosy. Andro aman'alina amin'ny filiala zao nareo ny Koety. Io any mbavy Angela. Io any Chine. Amin'ny 4 maraina izy ho any aminy. Hoy izy Andriamanitra hitako. Reo ry anabavy Jenny sy anabavy Marie-Jo any États-Unis tsy mitovy lera amintsika. Ny ankizy Koety tsy mitovy lera amintsika. Fa retintsika reto. Hoy izy Andriamanitra hitako. Reko tsara zay nataonao misy amintsika any Madagasikara anabavy Kristobela raha mety tsy eto izy fa izy manaraka foana. Raha omba manova zay makena anabavy Kristobela any Madagasikara. Le rehefa mihoatra be zao. Fa hoy izy ny ten'Andriamanitra. Reko ny nataonao. Halleloia. Hitako ny ataonao. Hitako ny ataonao io. Hitako itoeponao io. Misy amintsika eto efa manadina zany valim-bavaka zany misy. Tsotra fotsiny. Za hivavaka. Halleloia. Za hivavaka. Ohatry ny adinonao hatramin'ireny ny aretina tokony hositrana fa ny zava-dehibe aminao. Za hivavaka. Za hivavaka. Za hivavaka. Reo ankizy rehetra ao amin'ny groupe reo. Za tena manaiky ny etaetanareo. Rehefa aveo zao etretinareo. Rehefa aveo zao nareo matory. Ny ankizy reo mbola hivavaka. Ry anabavy Erikaka, ry Marie Rafika, reo ankizy ao amin'ny groupe ry rehetrarehetra reo e. Be da be fa tsy voato. Anao tsy tonoky daholo anao tsy de misy anankiray adiny de manjary malahelo. Fa zao ry havana. Hoy izy Boazy hitako sy reko ny nataonao tamin'ny rafozanao vavy. Ry havana. Nefa rany de zao. Sarotra hitantaranareo an'io lavabe fa mandalo lasa ny fotoanantsika tsy haiko mila mahay mifehy fotoana. Any amin'ny 13 any. Laza no misy tena mahafinaritra be hafa mbola jerentsika ato e. Ary any amin'ny andiny 17 amin'ny faharoa teo a. Ary rehefa tonga ny fitaom-pisakafoana de Boazy tamin'ny makany izy ty mihinana mofo e. Mihinana kavoky. Halleloia. Hihinana ianao kavoky. Halleloia. Hihinana ianao kavoky. Kopa-tanana anabavy Kristobela fa raha pitsa anao vao mijery fa tsaroko manokana ianao. Fa tsy miraty eto zany anabavy Kristobela zany. Tahiny tompo anabavy Someva mbola tsy narabaiko teo a. Tahiny tompo tsika. Halleloia. Anabavy Tiffany zay rehetra mbola tiana rakoto arzaka zay mbola tsy hitako any ambony any. De zao nefa rany. Halleloia. Nefa rany de tsotra.
any amin'ny andininy rotoko faefatra andiny fatelo amby folo zao ny teniny vakiko amin'ny anarany ary boazy de napakatra ny rota ka nanambady azy ary Jehova nampananaka azy ka niteraka zazalahy ryavana nefa rany ke de zao le olona nitsipotsipona teo nefa rany lasa vadin'ilay tompony sa ilay vehivavy nanaiky hiara iainga zéro tamin'omby firy no miteny ryavana hoe anaraka anao a Jesosy valim-bavaka ray fotsiny mbola tsy tonga tsy valim-bavaka fa valim-bavaka ray fotsiny tsy tonga am'le eritrerety fotoana eritreretinao de verinao fa tara de miala ianao fampianarana ray fotsiny de efa mampiala anao eto amin'ity fandarana ity fampianarana atao amin'ny baiboly fa misy olona eto tsy miala misy olona eto alleloia sady miarabanareo rehetrarehetra ihany koa lasa vadiny boazy andriamanitra ndraiky ravana de miteny amintsika any amin'ny Jeremia fatelo andiny faefatra amby folo miverena zazapodina ozy Andriamanitra fa za ihany ny vadinareo tanjon'Andriamanitra aminao io tsy hitsipona ny tanjon'Andriamanitra aminao io tsy hitsipona de andeha ho arinan'ny mpanompo ny anjely zany satria ny anjely mitondra fitahiana de milatsa-datsaka be amin'ny anjely eny ny tsipon'ny rota tamin'ny voalohany ny tanjon'Andriamanitra aminao ampiakarina ho vadiny mihitsy hitanao hitsahatra ny fitsiponanao fa tena ho ampiakarina ho vady mihitsy ianao de tompon'ireo rehetrarehetra ireo ianao ny anton'izany de satria zao ianao nanaiky hiaraka tamin'omby na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra nifikitra taminy ozy ianao hoe niafatesanao niafatesako ary ny Andriamanitro mihitsy ako n'Andriamanitro ny olona ohatr' zany ryavana malala tsy mba olona ho ratsy vehivara ary zao nitadidio ao amin'Andriamanitra anazy ny hery sy ny fahefana diso fanantenany olona mieritreritra hoe tsisy ninina ato fa tena misy ny zavatra rehetra ao fa misy fotoana tsy amin'ny fotoana ny andrasanao azy de zany hoe tsisy ato de lasa ianao nefa ianao lasa iny zay nifikitra nahazo maherezy ianao ry rota rehetrarehetra zay mijery eto androany ry tahagatita zay mijery eto ry petera rehetra zay mijery eto mifikira fa tsy sambo miletika Andriamanitra mifikira fa mety eritreretinao tsisy ninino eo aminao fa misy zavatra ao ambadika ao de voninahitra ao an'Andriamanitra mino fa voarainao zay tenin'Andriamanitra zany andao ary tsika andeha eno hira anankiray tsika de andeha atao hoe antotsika ty raha mahafinaritra be ty hoe anaraka anao a Jesosy na ho sarotra aza Jesosy de za anaraka anao andao tsika rehetrarehetra iaraka anao an'izany izany anatin'ity hira ty mino fa voarainao ny afatritsika androany aza miaraka amin'i Jesosy satria misy zavatra satria tsy maintsy isy zavatra fa miaraha aminy satria tianao izy ary miaraha aminy fa ho ampakariny ianao hoy Jesosy zany lalina azy fahamarinana ary fiaina tsy misy makany amin'ny ray hafa-tsy amin'ny alalako raha teo any amin'ny ray ianao teo ampiakarina ho vadiny ray ianao miaraha na ho sarotra fa ny ao ambadiky ny fiarahana amin'Andriamanitra fiainana mandrakizay maherezintsika rehetrarehetra samy hitahian'Andriamanitra alleloia Anaraka anao
endravana malala zany raha teteny aminao arao jesosy naizanaiza tondrany anao naizanaiza andehananao fa isy valiny tokoa ambadika izany zavatra izany za teteny amintsika rehetra androany hoe hivavaka foitsika amin'izao fotoana izao mialohan'ny babahantsika ho an'ny firenena dia teny tsotra ihany ambaranao manao hoe jesosy na homorana ho sarotra za hifikitra aminao na homorana ho sarotra na mandalo ady anao ho tahian'Andriamanitra be za tsy maintsy ho voapakatra ho vadin'Andriamanitra ho any amin'ny fiainana mandrakizay tiavo amin'ny fonao rehetra Andriamanitra tiavo amin'ny fonao rehetra Jesosy fa raha fitiavana ny anomponao azy fa tsy amin'ny fanatenan-javatra dia ho azonao ny zavatra rehetra hivavakantsika amin'izao fotoana izao Jesosy misaotra betsaka anao satria tafita teto indray ny apatrao tamin'ity androany ity dia mametraka ny fiainako ampelantananao Jesosy fiainanay tsirairay avy reto ireto mpanomponao izay mihaino ny fandarany reto Jesosy ataovy mahay manaraka anao ataovy mahay mandeha miara-mandeha aminao any amin'izay rehetra lehany izay misy anao no misy anay Jesosy izay misy anao no andehananay hifikitra aminao izay teo any an-danitra tsy ny androany ihany nijerenay fa izay hibanjina ny mandrakizay anay sotra betsaka Jesosy ny amin'ny fitiavanao lehibe fitantananao ny fiainanay fa lehibe sady tsara ianao no mendrika hoderaina dia apetrao aty anatinay izany toe-poto ao amin'ny rota izany toe-poto ao amin'ny tahikatita izany toe-poto ao andry petera sy ny sisa izany Jesosy mba hahafahanay mijoratra amin'ny farany satria izay tianao vonahitra dia ho anao dia vosatany dia fatra amin'ny rahanao Jesosy tsy afaka anelingelina tsy afaka hitsaingo ka izay vonam-papiteto na dia literaray tamin'izay nitoriana teto tsy azony dia volen-dahana ao anatin'ny fony reto olo reto fa amoha avy zato eny avokoa ny vozana fafy androany
misy tsotra Jesosy malala. Halleloia. Amen. Ivavaka amin'ny firenena mba fianarakoto amin'izao fotoana izao. Tany tompana mba fianarakoto. Dia mbola hiara hivavaka ary tsika. Mbola misaotra anao izay Jesosy satria mbola afaka ny teninao indray tamin'ity androany ity izay teny netiny teny mampieritreritra sady mampahery anay indray ny aizanay mahay manaraka anao Andriamanitro, dia ny teninao izay mahatonga anay hanokatra ny masom-panahinay ka ahitanay ny asa sy ny voninahitra ao Jesosy. Mety ho manaiky izay mba hanao sitraponao satria tompo jambo izay teo aloha ary mahiratra ankehitriny. Jesosy malalo, ianao tompo nanokatra ny fonay amin'izao alina izao mba azonay famindram-poka hitondranay am-bavaka ny firenenay ary mangataka aminao izay mba azo famelan-keloka ho an'ny malagasy rehetra sy ny mpiray tany razana aminay Jesosy amin'izao alina izao. Dia apetraka eo am-pelantananao Jesosy izany firenena izany satria eo anatrehanao no ametrahanay ny firenenay Jesosy. Ny fotoritory sy mangoragoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinotsinona ka dia manantena izay Jesosy fa hainao ny zavatra rehetra. Mino izay fa ny fonay izay mitondram-bavaka izany dia manantena valim-bavaka avy aminao. Koa raha mety ianao Jesosy anasina ny taninay sy hamonjy izany taninay izany, dia indrindra Jesosy anasitrana ny toe-tsaina ny vahoaka malagasy rehetra izay rehefa amin'ny tany amin'izao fotoana izao, podiky ny fitiavan-tena, podiky ny fitiavam-bola, podiky ny toetra ratsy maro isan-karazany, tsy mahalala afa-tsy ny azy ihany Andriamanitro, ao koa ny tena feno abibiana mihitsy ary Jesosy. Izany rehetra izany Andriamanitro vokatry ny fahantrana mianjady amin'ny firenenay. Ianao ihany tompo no antenainay afaka hanovy izany toetra ratsy ananan'izany vahoakanao izany, satria ianao Jesosy no miteny manao hoe raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Mety teza ianao Jesosy hamindra fo aminay Andriamanitro ka sy ny herinao ny taninay fa ny zavatra tsy hain'olombelona atao Andriamanitra dia hainao ny manateraka izany. Ka dia kiniko am-pelantananao Jesosy ary matoky sy mino fa akasika ny fon'ny vahoaka rehetra ianao ary amendra fo sy amela heloka Jesosy malala. Dia apetraka feno am-pelantananao ary Jesosy izany firenena izany ka izay rehetra tsy voatanisa aketo dia ianao no mahita izany Jesosy. Dia apetraka ao ambany elatrao koa Jesosy ny tsirairay avy amin'izao alina izao. Raha tory dia rakofon'ny ranao masina, mety torimasimamy. Dia raha tonga ny maraina vaovao indray Jesosy dia foazy izay mba hideranay izany voninahitranao. Makasitraka ary irainay tsara indrindra, voninahitra aneo anao ka hatramin'ny taloha indrindra mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia. Misaotra betsaka anaba fianarakoto tao anatin'izay vavaka firenena izay dia misaotra anareo rehetra koa nahatra ny toetra hatramin'ny farany. Dia tapitra ny fandarantsika dia raha mbola tsy tonga Jesosy dia rapitso aloatra indray tsika mioneto miaraka amin'ny lalàdy Jonathan indray tsika anatin'ny toriteny rapitso. Dia samita in'Andriamanitra mandeha ny akiradio www.andramokaizao.com na dia tapenao fotsiny ary ao anatin'ny Google hoe akiradio dia efa tonga dia hitany izany dia afaka mihaino radio ianao andro aman'alina io mandeha 24 heures sur 24 7 jours sur 7 mandeha foana toriteny isaky ny amin'ny ray maraina, amin'ny efatra maraina, amin'ny fito maraina, amin'ny folo maraina dia tahak'izay ihany koa amin'ny hariva sy amin'ny alina amin'ny ray, amin'ny efatra, amin'ny fito, amin'ny folo. Dia samita in'Andriamanitra ary raha tsy teto ianao nangingina rery teto izay fa teto ianao dia faly be izay nahitanao. Samita in'Andriamanitra rapisonao izany milamina. Fikiro Jesosy, mifikira aminy, mety tsy nisy io androany. Mitsipona ianao tao anatin'izay fotoana izay fa ho tompon'ny sa mihitsy ianao dia ho voky ianao dia ho fitahinan'ny fiainantsika tsirairay avy. Samy mahery daholo tahin'Andriamanitra. Alleluia. Amen.